Nanao tatitra tamin'ny vahoakan'ny Fianarantsoa kosa ireo loholona izay notarihin'ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakotovao. Akoatra izay tatitra izay dia nitondra fanazavana ireo teboka izay nasiana fanovana tao anatin'ny lalana momba ny fifidianana koa ny filohan'ny antenimieran-doholona. Tany Fianarantsoa no nanatanteraka tatitra ho an'ny mpolina teny an-toerana ireo loholona notarihin'ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakotovao. Tao amin'ny lapan'ny tanàna tao Fianarantsoa no nanatanterahana izany fivoriana izany. Fotoana ihany koa nafahan'ity filohan'ny antenimieran-doholona izay sady filohan'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara nanazava ireo teboka izay nasiana fanovana tao anatin'ny lalana momba ny fifidianana. Niantso ihany koa amin'ny fitondrana ary nanamafy ny fahavononan'ny antoko HVM iroso amin'ny fifampiresahana trano Andriamatoa Rivo Rakotovao. Nambarany ihany koa tao anatin'izany fa tsy tokony afangaro ny fahalalahana sy ny gaboraraka izay hitondra ny firenena ao anaty krizy. Didin'ny fitondram-panjakana, didin'ny politika no fanazava, falesy lahatra, fanazava ny zava-misy eto amin'ny firenena, miara-mino ny vahoaka, mandresy lahatra, izany tsy milaza hoe tonga tao dia horesinao lahatra tao, fa didy zany eto amin'ny firenena satria tsy tokony azo laka ihany kosa ny resaka tsy faharatsiana, ny langa sy ny fanenjena. Indrindra izay fa tsy ireny ny fomba fa mety amin'ny fomba torena ny nahafahana mamisy kely, mamisy betsaka da very amin'ny olona hoe aizany tena marina amin'ny zavatra mifanena firenentsika. Taorin'ny famelabelarana momba ireo lalam-pifidianana ireo dia nisy ny fivoriana nataon'ny antoko HVM ary koa ny fivoriana niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna tao amin'ny faritra Matsatram-bony. Tsy adion'ny filohan'ny antenimieran-doholona raha teo ny nanamafy fa tsy tokony atao sorona intsony ny vahoaka malagasy.